Nanatanteraka famboleka-azy kosa omaly ny mpiasa teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Izao moa no natao dia tsy noho ny mafambolena azo fotsiny ihany fa eo ihany koa raha ny fanazavana izy ireo ny adidy eo amin'ny fanatsarana ny lafin'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Efa mbiankolitra ary iainana indrindra tao anatin'ny fotoam-pahavaratra ity ny fiovaovan'ny toetrandro nateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana sy fari-pahan'ny ala. Mahatsapa ho tompo-trandraikitra ary manana didy eo amin'ny firenena anarina ny tontolo iainana ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Nanatotosa famboleka-azy omaly ka teny amin'ny ivitoerana DIT eto Benasandratra Fenoarivo no ny fanome fotoana ny fianakavimben'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Zanakazo 2 fototra ahitana kininina no novolena. Tsy natao fahazarana fotsiny ho an'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ny famboleka-azo fa natao anavotana ny tontolo iainana. Aombiazan'ny famboleka-azo tao anatin'ny ministera no nanaovana ny famboleka-azo ary isy ny fanaraha-maso tanterahana. Zavatra tena lehibe indrindra ny fijeriko azy raha hoe amin'le famboleka-azy dia ao anatin'ny tena orana kijabetsika manao an'izy. Antenaina zany fa tokony ho haniry daholo ireo azo ireo ary ny fafana miantoka hoe tena haniry ireo azo ireo tena zava-dehibe, tsy le manatsatoka azo eo ny tena lehibe fa le ahitana hoe tena maniry le izy. Ny sampandraraha rehetra eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana dia nandray anjara tamin'ity famboleka-azo teto Benasandratra Fenoarivo ity.